fa le miarabantsika vahoaka ny Mahajanga moa zany ny tena koa mitsangana eto amin'izao fotoana izao. Iresaka mikasika an'izao toetra ara-pirenena izao ihany no antony mahatonga mitsangana eto amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'izao orana tsara mihetsika izao. Ka dia manentana antsika rehetrarehetra zany mba andre arieny tanteraka an'izao oronan-tsary zay vokarinay ekipany apôstôly Marika Tatandraza zao. Ny antony hitsanganako eto moa ry havana dia mikasika an'izay toetra ara-pirenena izay hatrany. Miresaka ny any amin'iny faritra Mahajanga indray ny tenako amin'izao fotoana izao ho antsika province ny Mahajanga. Tao a Mahajanga moa zany apôstôly Marika Tatandraza tena nanao asa lehibe asa fitorina filazantsara tena goavana ary tena nanakoako teto amin'ny firenena. Miarahantsika malala fa tsy mba nangalatra izy tsy mba namolon'olona izy ary tsy mba nanao ratsolona izy fa ny fanaratsiana zay ny nataony olona tao Mahajanga na ratsiana dia nenjehina. Ka dia amin'izao fotoana zao nefany hitantsika zao fa miamikrosofana ny firenena ry havana ny rano Jesosy Kristy izy mba hanavika an'ity firenentsika ty eto Madagasikara ary zany mahatonga azy manao an'ireny asa lehibe reny tsy resaka politika ny azy fa tena resaka raharaha mikasika an'i Jesosy zany hoe fanjakan'Andriamanitra ny atao hoe fanjakam-pisorona. Ka dia manentana antsika vahoaka ny Mahajanga zany ny tenako amin'izao fotoana izao mba hitodika ny amin'izao toedrara politika izao mba hijery akaiky ny zavatra rehetra ataony apôstôly Marika Tatandraza satria hiarahantsika nahita fa niaina tao Mahajanga izy tsy hoe nanao ratsy izy arak'ilay niteneniko teo fa ny olona ny mana ratsy. Ka dia tsy misy vahaolana ry vahoaka ny Mahajanga ty firenentsika ty tsy misy solution ntsony ty raha tsy apôstôly Marika Tatandraza rery ihany izy no vahaolana farany. Firy moa ny olona nefa nividintsika teto Madagasikara iza ny tsy efa nifandimby nitondra teo fa miamanao ahoana ny firenena manjaka ny asan-dahala mandeha ny halatra mandeha ny karazana vonon'olona noninona zareo ao ihany no mitondra ary zareo ihany koa no manakaraman'ireny olona reny. Ka dia tokony mba ho tonga saina antsika vahoaka malagasy hoe ahoana ny tokony ataontsika. Tsisy vahaolana ty ry havana fanjakam-pisorona ihany zay ihany ny solution farany ho antsika vahoaka malagasy. Koa dia manentana antsika poniny Mahajanga aho mamerina trano ny fanentanana ndao tsika hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza ndao tsika noana zany atao hoe fanjakam-pisorona dia fanjakan'i Jesosy Kristy zay ahorony Jesosy tambonin'ny tany eto. Tsisy vahaolana io fa reo politika reo ne manao propagande laingy firifiry mifampanantenana nataon'izy ireo hoe ataonay ny aty atsanganay ny aroa amboarinay ny etsy. Inona ny zavatra vitan'izy ireo fa ny kibony zareo tsy voky zay ny mampalahelo an'izy ireo mameno kitapo-panjakana fotsiny fenoana makany ivelany fa itsika vahoaka malagasy tsy mba jeren'izy ireo akory. Ahoantsika ny amin'izany mitsanganitsika ry havana itsika vahoaka malagasy tokony ho tonga saina amin'izay tsika amin'izao toedrara mikorontana eto amin'ny firenena izao. Ndao tsika ry havana hifidy vahaolana farany apôstôly Marika Tatandraza zay ihany vahaolana farany amin'ity firenentsika ty tsy misy ankoatran'izay fa na dia mbola ireny olo reny ihany no fidintsika eto dia tsy anjary foana ty firenentsika ty ary ny tena marina ho lafo daholo angamba hatramin'ny taolantsika malagasy ho lafo nefa ty firenena ty dia firenentsika malagasy tsika monina eto Madagasikara zany hoe gasitsika tompo-tanindrazana ndray rehefa kelikely ihany dia hahilikilika ferifery zay ny firenena ferifery zay ny faritra toerana maro samihafa roahana ny vahoaka malagasy fa amidy amin'ny olona hafa ny tany nefa tany efa mipetrahana aman-taona maro. Tokony ho tonga saina manentana tsika trany ny any amin'iny faritra Mahajanga iny ndao tsika ry havana ndao tsika hitsangana hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza izy rery ny vahaolana farany ho an'ity firenentsika ty. Manentana tsika ka zay le fanaratsiana ataon'ny olona reny mba tsy hainy fanaratsiana tsika mba tsy haino zavatra tenenin'olona eto serotsika fa jerentsika ty tanindrazantsika ty firenentsika ty izy ny vahaolana farany. Zay ry havana ny fanentanako ho antsika poniny Mahajanga ray manontolo mankasitraka toy.